feno fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray a ato anatin'izao fandarana izao ary raisinao tombontsoa ny manana ny pasteur le Palatina Fanera izay hitondra indray ny toy ny dinidinika izay fanaovantsika mikasika n'ilay loha FDB hoe Kristy fahamarinantsika. Miarabanao pasteur, tonga soa atao anatin'ny fandarana. Marabanao ihany koa namanadinao ary manona fiadanan'ny tompo aminao mandrakariva izay mangetaeta sy liana ny ten'Andriamanitra izay efa ifaraparana sady zay satria tena efa miroso lalina mihitsy zany zao ny diatsika amin'ny alalan'ireo dingana maro samihafa ao amin'ny avitrerana masina efa tonga amin'ny dingana farapara zany tsika io amin'ity fizarana manaraka ity. Raisinao tombontsoa mihitsy ny fananana an'izay fandaniana an'izay loha hevitra izay izay nona fa nampitombo ny fahalalantsika ary indrindra nampitombo ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra. Tsy adino ireo namana teknisianina izay tsy mikely soroka ihany koa mampita ny sary sy ny feo ho any atokantranotsika tsirairay avy. Efa nisy fanaka maromaro hitantsika reo kojakoja ao anatin'ny fitoerana masina izay hitantsika teo ny asany sy ny tombamidiny ary ny heviny ara-panahy adritran'izay fandarana rehetra efa narahantsika izay. Inona indray ary ny fanaka manaraka iarahantsika mijery amin'ny mpiara-mianatra? Eny azy araka ny efa voalaza tena mpiandohana ny hoe efa mamara-parany zany tsika amin'ilay fandinenan'ilay loha hevitra hoe Kristy fahamarinantsika. Zay tsara tsindriana foa tsara zany ilay izy namanadinao hoe mifototra amin'ilay hoe Kristy fahamarinantsika. Kristy fahamarinantsika. Sady zay dia raha mahatsikatra tsika zany dia ny hoe nanomboka atrany amin'ny altara ary atrany ivelan'ny fitoerana masina mihitsy azy dia amin'ny alalan'ilay zanak'ondry izay any amin'le lain'le zanak'Israely misy an'ilay zanak'ondry any le zanak'ondry no nalaina dia nentina niditra atao amin'ny fitoerana masina. Nanomboka hatrany dia efa mipetraka ilay hoe Kristy fahamarinantsika. Satria zanak'ondry mampiseho ny Kristy, ny altara mampiseho ny nahafatesan'i Kristy, ny tavy mampiseho ny Kristy manadio ny fahotantsika, ny mofo latabatra misy mofo aseho mampiseho ny Kristy, le mofo velona nidina avy tany an-danitra izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, ny fanaovan-jiro mampiseho an'i Kristy fahazavana zao tontolo izao ary misy an'ilay solika dia tsy na fa ny fanahy masina koa izay miasa amintsika mba hahatonga antsika hanana ilay fahazavana sy hahatonga antsika handeha amin'ny mazava. Avy eo tonga amin'ilay altara fandolana didin-kazomanitra izay le fizarana farany izay diniantsika dia mbola mampiseho an'i Kristy ihany koa izay mifono ho antsika, mivavaka mangataka amin'iray ho antsika hozy izy. Mahafinaritra be le teny ao amin'ny Jaona 1:10 vakitsika mahakasika an'iny ny 2:20 hoe tsy izany hozy izy fa izaho angataka amin'iray ho anareo. Jesosy no mangataka, Jesosy no mifono, Jesosy no manalalana atsika amin'Andriamanitra. Zay le altara fandolona didin-kazomanitra zany zay. Hitan'ny namanadinao dia hoe jereo fa zay rehetrarehetra zay dia iray no fototra hozy izy, Kristy ny fototra. Dia zay mahatonga antsika nanome an'ilay lohateny hoe Kristy fahamarinantsika. Kristy fahamarinantsika. Ny fanaka manaraka ary pasteur efa dodina ny fijery anaraka inona indray ary no? Ya, ny manaraka an'ilay altara fandolana didin-kazomanitra dia mazava ho azy fa tonga eo amin'ny efitra lamba amin'izay tsika. Efitra lamba. Zay tsara. Ao ambadika ny efitra lamba dia efa miditra ao amin'ny masina indrindra. Sady zay ny ao amin'ny masina indrindra tsotra ihany raha ihany ny fanakao dia ny fiaran'ny fanekena. Fiaran'ny fanekena izay misy ny didy folo dia
misy koa moa ny ao anatiny a ny tiany arona zay mitsimoka, misy mana koa anatiny ao a. Fa eo amin'le fiarany fanekena misy an'ilay rakotra fanaovana fanavotana ao izy, zay misy an'ilay fanatrehan'Andriamanitra, le fahazavana. Sady zay dikan'izay dia zao ao aorianan'ilay hevitra lamba zany a dia efa miatrika ny fanatrehan'Andriamanitra. Sady zay zava-dehibe zany a. Miatrika ny fanatrehan'Andriamanitra ao aorianan'ilay hevitra lamba. Inona ara zany ny hevitra ara-panahy asehon'ilay hevitra lamba ary inona no ifandraisan' zany amin'le hoe fahamarinantsika na hoe fanamarinana atsika. Sady zay satria zay daholo zany lay fototra ilay fanaka rehetrarehetra, fanamarinana atsika. Sady zay ny hevitra lamba inona moa zany no asehon'izay ary. Dia andaontsika ary hamaky ny ten'Andriamanitra ary. Ny vakitsika dia ao amin'ny Marka 5:12. Marka 5:12. Dia ho vakitsika manomboka eo amin'ny 7:30. Marka sy ny manaraka. Marka 5:12 vakitsika manomboka amin'ny 7:30. Marka 5:12 7:30. Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. 9:30. Ary ny hevitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Hatreo toejavatra aseho tamin'ny hafatesany Jesosy teo amin'ny fijaliana. Sady zay rehefa afaka ny aino izy zay mahafinaritra be le volaza eto a. Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny aino. Maty Jesosy. Rehefa maty Jesosy tonga dia ny zavatra aseho tao amin'ny tempoly na tao amin'ny fitoerana masina. Ny zavatra aseho tao amin'ny fitoerana masina tritra hatrany ambony ka hatrany ambany ilay hevitra lamba. Azo namina tinao tsara. Aza adino anefa fa inona kay ny zavatra aseho na zavatra zay nafafy tao amin'ny hevitra lamba? Raha ny zanak'ondry. Raha ny zanak'ondry zay natao fanatitra. Le zanak'ondry zay azo lazaina hoe namindrana ny fahotan'le olona. Rehefa niaiky ny fahotany tao amin'ny lohana zanak'ondry lay mpanota. Dia ny raha ny zanak'ondry zany hoe tafafindra tamin'le zanak'ondry ny fahotan'le mpanota. Avy eo ny rahan'le zanak'ondry no nafafy teo amin'ny hevitra lamba. Zany hoe tafafindra teo amin'ny hevitra lamba koa zany le fahotana. Sady zay tafafindra tao amin'ny hevitra lamba le fahotan'le mpanota tamin'ny alalan'ny rahan'le zanak'ondry. Dia rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, lay zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, Jaona 1:7. Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana le zanak'ondrin'Andriamanitra dia tritra ny hevitra lamba. Azo namana tinao tsara le izy. Mazava tsara. Inona ny dikan'izay? Alao ny ten'Andriamanitra no asiantsika mamaly. Fa na dia fantatra azy fa efa mazava be le dikan'le izy a. Fa alao ny ten'Andriamanitra mihitsy no asiantsika mamaly an'izy. Isaia 7:20 no vakitsika. Dia ny 9:4 sy ny 5 ary ny 9:12. Isaia 7:20 ny 9:4, 5 ary 12. Isaia 7:20 9:4, 5 ary 12. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana nazo antsika fihavanana namelezana azy ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. 12. Isaia 7:20 zao nivaka ny teny. Koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe aho ary izara-babo amin'ny mahery izy
satria nahidinao amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao isan'ny mpanota izy. Eny, izy no nitondra ny fahotan'ny maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Zay zao abe namanatinao miresaka ny amin'ny Jesosy ane izy io isa ataoko fahatelo amin'ny dimampolo dia faminaniana ny amin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana sady zay fa raisiko le tapany farany amin'ny 12. Teo izy ary natao ho isan'ny mpanota izy lefitra lamba tompoko zay madio tsisy pentina tanam-piandohana dia zay lasa feno raha fahotanany le raha sady zay fahotan'le mpanota le nafindra vary amin'ny dia zanak'ondry. nafindra tao amin'le zanak'ondry dia lasa nafindra teo amin'ny lefitra lamba lay raha dia io tena io mihitsy natao isan'ny mpanota izy ozy izy. Jesosy resaka eto fa ny antsika efitra lamba ny resaka sady zay dina koa zavatra anseho dia toizana izy eny izy no nitondra ny fahotan'ny maro zay tsy hoe fahotan'ny olona ray fa zay le niteneko anao hoe isan'andro rehefa misy manota na firy dia afafy eo amin'ny efitra lamba ny raha. De lefitra lamba zany lasa feno na hoe tsy mety tsara le feno fa raisiko ty teny ty lasa nitondra ny fahotan'ny olona maro. Lefitra lamba lasa nitondra ny fahotan'ny olona maro. De le farany mahafinaritra be le farany eo izy sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Aika zany lefitra lamba dia mbola mampiseho an'i Jesosy mifona ho antsika ihany koa. Dia izay nahatonga le hoe rehefa maty teo amin'ny fijaliana Jesosy dia tritra lefitra lamba. Tritra lefitra lamba satria mampiseho an'i Jesosy Kristy lefitra lamba. Mampiseho an'i Jesosy zay nitondra ny fahotany zao tontolo zao. Maty Jesosy dia tritra koa lefitra lamba. Dia eo amin'izay no miditra tsika. Zay tsara. Tritra lefitra lamba. Io efitra lamba io nefa no mampisaraka ny efitra masina sy masina indrindra. Sady zay tsy misy afaka miditra masina indrindra nefa afa-tsy misorona be ihany. Ka rehefa tritra lefitra lamba dikan'izay tsisy tsony zany mampisaraka ny masina sy ny masina indrindra. Zay anankiray. Fa ny anankiray koa dia zao aza dino le fanaka ao amin'ny masina indrindra. Dia tsy inona fa fiara-fanekena misy ny didy folo misy an'ilay rakotra fanaovana fanavotana ny fanatrian'Andriamanitra. Dikan'izay rehefa tritra le efitra lamba dia tonga dia manoloana ny fiara-fanekena na ny didy folo ny olona rehetra. Sady zay tonga dia manatrika ny didy folo le fiara-fanekena ny olona rehetra. Eo namana dinao no tanteraka le tena amin'ny Romanina 5. Nao vakitsika amin'izay ne Romanina 5. Eo vakitsika ny 7 sy ny 4. Romanina 5 ny 7 sy ny 4. Zao ny vaky ny teny. Iza no hiampangany olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty tokoa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zay. Izy ilay teny iza no hiampanga ny olon'Andriamanitra, ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Io le natombotsika hatrany amin'ny altara. Altara, tavy, mofo, fanaovan-jero, didika azo mandra. Andriamanitra
manamarina sady zay manamarina ao a 9:7 teo izy iza ny manameloka eo anatrehan'ny lalàna tsika io iza ny manameloka efa mitsangana eo anatrehan'ny lalàna zany zao eo anatrehan'le fiarana fanaikena fitsarana zany zao nresaka fitsarana iza ny manameloka eo izy Kristy no efa maty zay le hevitra lamba tritra Kristy no efa maty sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra aiza izy eo amin'ny tanana tanana ankavanan'Andriamanitra ao amin'ny masina indrindrany eny misy n'Andriamanitra e sady zay ao amin'ny masina indrindrany eny misy an'Andriamanitra e Kristy maty tritra levitra lamba dia avy eo Kristy mitsangana tamin'ny maty mipetraka eo tanana ankavanan'Andriamanitra maninona izy mifona ho atsika zay zany le zavatra miseho taoriana ny nahafatesan'i Jesosy dia io ny zavatra miseho sy ataon'i Jesosy mifona ho atsika maty izy avy eo mitsangana miakatra any an-danitra mipetraka eo tanana ankavanan'Andriamanitra izy mifona ho atsika mifona ho atsika satria nahoana satria tsika io efa manoloana ny didy folo efa manoloana manatrika ny didy folo dia Jesosy mipetraka eo tanana ankavanana mifona ho atsika zay zany le fanamarinana zay ataon'i Jesosy Kristy ary amin'izay fotoana zay inona no fiatraikan'izy aty amintsika satria izay foana no afatra ampitaitsika hoe inona ny fiatraikan'izany aty amintsika dia tanteraka amin'izay zany le voalazany jaona voalohany toko 2 ny 9 voalohany vakitsika ny ten'Andriamanitra jaona voalohany toko 2 ny 9 voalohany jaona voalohany toko 2 ka ny 9 voalohany anaka izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy anontanareo ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina zay tsara namanretonao mazava zany zao io volalazain'io toko sy andinina io mazava amin'izay lisy tritra lefitra lamba maty Jesosy avy eo nefa Jesosy maty tsangana tamin'ny maty dia mipetraka eo tanana ankavanan'Andriamanitra mifona efa tsisy tsony zany le mampisaraka ny masina sy masina indrindra sady zay dia inona zavatra tokony iseho eo amin'ny fiainan'le olona fiainan'le olona mbola miresaka fanamarinana foantsika io inona zavatra miseho eo amin'ny fiainan'le olona amin'izay fotoana izay dia izy anaka izany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo zany hoe le olona zany tompo tsy tokony hanota intsony satria nahoana satria lefitra lamba efa tritra azonao anatinao lefitra lamba efa tritra efa tsy misy tsony ny atao mampisaraka amin'ny masina sy masina indrindra fa efa tritra lefitra lamba efa miatrika ny didy folo na eo amin'ny tabelaken'Andriamanitra efa miatrika ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'le sekina izy mifilazana azy eo amin'le rakotra fanaovana fanavotana efa miatrika an'izay zany le olona inona fiatraikan'izay eo amin'ny fiainany tsy tokony hanota izy izany zavatra zany no soratako mba tsy hanotana zay tena mazava be ny izy zany hoe rehefa tonga eo amin'ny ofitra lamba io zao tsika tonga eo tsika ny fiainan'le olona zany rehefa tonga eo efa tsy manota intsony izy azona amina donolo izy efa tsy manota intsony izy tonga eo amin'ny efitra lamba ao ambadiky lefitra lamba efa fiainana tsisy fahotana ntsony ny resaka zay fiainana tsisy fahotana ntsony ny resaka ao ambadika lefitra lamba zany hoe efa ho masina indrindra dikan'izany sady zay zany hoe fiainanao tsisy fahotana intsony satria nahoana satria
ianao manatrika ny 10 ka ny atao hoe ota fandikana ny 10 sa zay fandikana lalàna dia ianao nefa miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny masina indrindra ao amin'ny manatrika ny 10 zay ty jaona voalohany toko faharoa ty mba tsy hanotanareo raha misy manota azavakely hoe namanatinao mety isy teny ka io raha miteny hoe raha sendra raha misy manota zany hoe mety mbola anota ihany zany tsy izay loatra ny tiany olazainy fa somary anazava kely tompoko miala tsina amitsika ampiasa kely teny grika sa tsy zay mba azahotsika azy tsara le hoe raha misy amin'ny teny grika zay nandikana'izy io dia anona no anoratany azy tena anakoroana tambatra izy io misy amino zany le tsotsika hoe tovonao izy tsika tovona amin'ny teny frantsay hoe préfixe zay le voalohany anina dia ireo natambatra fa midika an'le hoe raha amin'ny teny frantsay izy hoe sy fa ny tena dikany amin'ny teny frantsay dia avy eo dikatsika amin'ny teny gasy dia hoe sy éventuellement raha dika tsotra amin'ny teny gasy dia hoe raha sanatrian'izany zay ny asokana anazy raha sanatrian'izany misy manota dia manana solo vavy amiraintsika Jesosy Kristy dikan'izay tsy tokony hanota tsony dikany tena hoe fiainana tsisy fahotana mitsony zay ny miainan'le olona rehefa tonga eo amin'ny dingana io izy dia izao nefa namanadinao aza diny tompoko fa miainga atrany amin'ny altarany le dingana le zanak'ondry miainga avy tany amin'le zanak'ondry mihitsy ny dingana fa tsy hoe eto ianao zay vao hoe aika zany kay zany tokony fiainako hoe aika za tsy tokony hanota intsony tsy possible io tsy vita aminao io tsy ho tanteraka aminao mihitsy zany raha tsy miainga tary mihitsy ny dingana zay miainanao miainga avary mihitsy azo namanatenao io ma tsy petsaka mahafitaka ny kristianina zany hoe tonga de eto izy tsy tokony hanota atsontsika tsy tokony fiainana masina satria zay zany le fiainana io masina fiainana masina na io le atsotsika hoe fahamasinana efa zay zany ny fiainana fahamasinana atsika tena tokony masina tokony hanafiaina fahamasinana tonga de eo ianao mitsambika ianao nefa tsy nandalo tary ianao tsy nitondra zanak'ondry tsy naka n'le zanak'ondry Jesosy io ianao tsy niaiky ny fahotanao tao amin'le zanak'ondry ianao tsy nanaiky fahafatesan'le zanak'ondry mba azonao familian-kelo ianao tsy nidiovina ao amin'le tavy tsy nidiovina tsy nanaiky ho diovina avy eo ianao tsy mety mihinana an'le mofo tsy mety mivelona amin'le mofo Jesosy le mofo zay voalaza ny ten'Andriamanitra ianao tsy mandeha mazava tsy mandray le fahazavana fa miaina maizina zany hoe voalaza baiboly tonga teto amin'izao tontolo izao mazava izy izy fa naleon'ny olona maizina satria ratsy ny asany zay dia ianao ve tonga dia hitsambikina eo amin'le efitra lamba tsy possible zay le izy zay mahatonga le hoe le dingana mila hiainana le dingana rehetra mba aza atanteraka ny fanamarinana atsika mahafinaritra le kisarisary misy fanontaniana zay napetraky ny apôstôly Paoly hoe ataontsika zay efa maty ny amin'io taona izy no velona amin'indray tritra zany zao le efitra lamba maty Jesosy ny olona anankiray nanolo tany fiainany dia maty eo amin'ny Kristy araka le kisarisary teo amin'ny miara-maty amin'ny Jesosy miara-levina amin'ny Jesosy miara-levina tamin'i Jesosy dia miara-mitsangana ao amina fiainam-baovao manana an'ilay fanandramam-baovao zay resahan'ny Jaona to hoe
mba tsy anotanareo zay indrindra fanandramana faratampony zany tena am'ilay dingana zay ampinoana no anatanterahana azy a Mhm. miainga am'le zanatohatra rehetra andalovana le samy pasteur teo ny fantaniana toko hoe maraparana anazy angamba pasteur de hoe inona zany no fiatraikan'lay efitra lambany tritra tamin'le rafi-pivavahana Israely ay inona zany ny zavatra tsy misy tsony kaorinan'iny faharovitany lamba rideau iny marina zany aty tsara ihany ny anazavana anazy a de ny hoe azadintsika fa ny tabelina kely tamin'ny andro mosesy dia niova ho tempoly tamin'ny androny Solomona ary mbola mitoetra ho tempoly tamin'ny androny Jesosy fa tamin'ny andro Jesosy dia nisy le hoe sinagoga ny sinagoga tsy tempoly ao a ny sinagoga tsy tempoly ary tamin'ny andron'ny Jesosy sy ny taorinany dia nisy le atao hoe fiangonana saty zay fiangonana ny fiangonana tsy sinagoga ary ny fiangonana tsy tempoly ihany koa miavaka tsara io tompo de aza afangaro satria ny zavatra ny seho samy hafa rehefa miresaka hoe tabelina kely tsika tovy ny zavatra ny seho tao amin'ny tabelina kely sy tao amin'ny tempoly dikan'izay lefitra lamba samy nisy lefitra lamba tao amin'ny tabelina kely sy ny tempoly sady zay rehefa resaka tempoly le voazavaitsika rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly tamin'ny andro Jesosy eo a tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dikan'izay zay le hoe tsisy intsony zany mampisaraka ny masina sy masina indrindra dikan'izay efa tsisy tsony koa zany ny lay fanompoam-pivavahana zay atao masina sy atao masina indrindra efa tsisy tsony noho ny nahafatesan'i Jesosy nahatonga zay de efa foana ihany koa zany ny fanaovana fanatitra ataony ina tsony fanatitra afafinao aiza le raha tsotra be ny izy afafinao aiza le raha raha mbola tahotazonao le fanompoam-pivavahana mbola mila mitondra fanatitra o zanak'ondry de afafinao aiza raha le raha ka lefitra lamba rehefa tritra asika zany fa za zavatra matetika tsy tena takatra loatra de miteraka nefa fanazavana tsotra le izy dikan'izay ny fanompoam-pivavahana fanaovana fanatitra zanak'ondry tsindrikotra zanak'ondry fanatitra biby efa tsisy intsony tompo misy mantsy zany mbola mitazona an'izany sady zay mbola mila fanao fanatitra rehefa tonga vanim-potoana anankiray tsy haiko na pasika na sisa de manao fanatitra ino ny fanatitra iny ka le zanak'ondrin'Andriamanitra le tena izy efa maty de Jesosy ny asehon'izay efa maty ary efa nitsangana tamin'ny maty izy de izy no mifona ao atsika any an-danitra mifona ao atsika any an-danitra dia tsika ety ambony tavy de mbola haka zanak'ondry hafa indray azo namana dinao lasa midika hoe tsy finoana indray le izy satria mandà an'ilay tena izy de mamerina an'ilay tandindona zay ka na izany na hoe mamerina le tandindona fa le tandindona mihitsy ara ny efa foana efa tsisy tsony satria lefitra lamba efa tritra de tandindona inona ara no averinao tsy mitombona tsony ane ia mahafinaritra ny fanazavan-kevitra sy ny fifandraisan'ireo fanaka rehetra izay nandrafitra ny tempoly tamin'ny fotoanan'ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny Israely ary inoko fa azonao tsara ireo zavatra nasehony tamin'ny fahatanterahany zany tamin'ny alalan'i Jesosy rehefa tonga tety an-tany izy nisy olo antsika minao fa dia manakolazaina ianao rehefa misy manontany amin'ny fotoana manaraka mikasika an'ireo rafi-pivavahana tao amin'ny Israely ireo sy ny asehony teo amin'ilay fanompoam-pivavahana tena izy izay nentin'i Jesosy
dao ry varanantsika ny fandarina pasteur hafatra farany a milohan'ny vavaka ao amin'ny mpiaraka mianatra amintsika. enafy ny afatra farany zany a dia mafisiko le volazan'ny romanina toko 7:4 izany manameloka Kristy no efa maty ary nitsangana tamin'ny maty ary mipetraka eo tananakavanan'Andriamanitra mifona ho atsika. Asa tiany tompoko fa Jesosy taorianany nitsanganana tamin'ny maty ka niakatra ny an-danitra izy dia io ny asa natao. Nanomboka tamin'izay fotoan'izay no efa nanao an'io asa io izy eo akaiky eo tananakavanan'Andriamanitra mifona ho anao, mifona ho atsika. Efa tamin'izany no nanao an'izay izy. Mandraka ankehitriny. Mampieritreritra be zany e. Mandraka ankehitriny. Fa tsy hoe efa vita le. Non. Mandraka ankehitriny zao dia mbola mifona ho atsika Jesosy eo akavanan'Andriamanitra. Mandraka ankehitriny. Dika zay tompo. Tena mila mandinika tsara amin'ny fiainantsika. Mandray am-po ny amin'ny fanamarinana izay ataon'i Jesosy atsika. Dia le hoe izany zavatra izany no soratana mba tsy hanotantsika. Mba tsy hitoerantsika ntsony amin'ny ota. Sady izay le teny Paoly, mbola hitoetra amin'ny ota foana ve tsika? Sanatria izany. Fa ndaontsika tena handray am-po ny amin'ny asa ataon'i Jesosy ka hitomboantsika amin'ny fahamasinana. Hitomboantsika amin'izay fahamasinana izay. Eny ary, andeha hiaraka hivavaka isika mba ho tafatoetra, tafalatsaka amin'ny bozany afatra izany hisy fiantraikanany koa amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Hivavaka tsika. Raha inay ny an-dandro misaotra satria mazava aminay ny fanamarinana izay ataon'i Jesosy Kristy. Jesosy ilay nitondra ny fahotanay. Jesosy ilay natao ho isan'ny mpanota. Jesosy ilay maty noho ny fahotany zao tontolo izao. Jesosy ilay efitra lamba izay manelanelana anay amin'ny ray. Ankehitriny dia mbola miasa any an-danitra Jesosy Kristy. Mifona ho anay izy mba azahoanay fanamarinana ka hitombonay amin'ny fahamasinana. Tompo, tena ataovy tsapa aty am-ponay izany fampianarana sy fanazavana ny teninao izany ka hanova ny fiainanay tsirairay avy tokoa an'izany. Momba ny tsirairay avy ianao izay nanaraka ny aino izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika. Ino izay fa mbola alinanao ny hotohiny satria mbola manana lohahevitra tena iankinanaina isika hotohiny izao fandarana izao. Mankasitraka ny pasteur André Paratiana fanerainy koa nanaky fitaovana feobelan-tanan'Andriamanitra ny vaofy amin'izany ten'Andriamanitra izany. Mankasitraka an'ireo namana teknisianina izay tsy mikely soroka ihany koa manatsara hatrany ny vitany omaly mba ho fampifandraisana antsika amin'ny fomba tsara sy mety kokoa. Ny tompony tahiry an'izany afatra izany ampontsika mandrapiresaka, mandrampijery ho amin'ny manaraka.